dia mbola amin'ny fivaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana fohy izay fampahiresantsika indray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao ivavakisika. Jehovah-Andriamanitra ray misaotra no mandrakariva izahay satria Andriamanitra tsy mba manafina ny figasanao ianao. Aoka ho tsapanay tompo, fa na inona na inona ezaka ataonay dia ianao tsy maintsy tompo miteny farany ary tsisy afaka manoatra manoloana ny sitraponao. Ny ankatahanay aminao dia ny fanahinao masina no ka hiasa mandrakariva mba hanokatra ny saina mampanahinay, ahafantaranay fa miaraka aminay mandrakariva ianao ary tsy vaovao aminao ny zavatra mitranga ity amin'ity zao tontolo izao ity, kanefa ao anatin'izany orakoraka eto amin'ity zao tontolo izao ity izany dia matetika tsy renay ny feonao dia sokafy masom-panahinay tompo mba afantaranay ny marina ary mba hahatonga anay andeha araka ny sitraponao. Dia mitenena indray Jehovah fa meny ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Tsy tapina fenona amintsika ny zavatra mitranga manerana n'izao tontolo izao, ny zavatra mitranga eo anivon'ny firenentsika, ny zavatra mitranga eo anivon'ny fiangonana, ny zavatra mitranga ara-nofo sy ara-panahy izay tombo famofao be tsy ahitana lalakale. Ary raha mandinika fotsiny tsika ao anatin'ny vanim-potoana izay anomanana ny fifidianana eto amin'ny firenena, mampivarahontsana ny mandre vaovao avetsy vokatry ny korontana misy ny tsy fito fizakevitra ary manoloana ny fijerevana ny ho avy ary na ny vahoaka rehetra aza dia mitaintaina anao indray inona ny zavatra hitranga, kanefa mitaonantsika mandrakariva mba hiondrika ao anatin'ny soratra masina ahafantarantsika ny baikon'Andriamanitra mba hitondra fampahirezana ho antsika ka tsy hahatonga antsika hanam-panahina. Ary Petera dia nananatra manoloana ny zavatra mampanahy, manoloana ny zavatra mitranga ao amin'ny Petera 1:5 dia ny 5:7 ary apetra ho amin'ny fanahiana reo rehetra ao fa izy no miahanareo. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika dia miezantsika mametraka tanteraka ny fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra, indrindra ny zavatra mampanahy antsika na dia zavatra faran'izay sarotra ary miady izay tsy maintsy hatrehana fety amin'ity zao tontolo izao ity, na hidika avy na hidika avy antsika dia misy zavatra mafy tsy maintsy sedrany, lalina sarotra tsy maintsy diavina, ady tsy maintsy hatrehana. Ary izay indrindra no nahatonga antsika miverimberina mandrakariva ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Sitrapon'Andriamanitra no nitondra azy niala tao amin'ny tany Egipta, ao amin'ilay toerana izay tena nilibana tamin'ny fahotana ka nahatonga fahoriana ho an'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany. Rehefa nahatsapa fahoriana ny zanak'Israely hoe tsy mety izany fiainana eto amin'ny tany Egipta izay nitodika tamin'Andriamanitra ny saina ary niditra an-tsehatr'Andriamanitra, nametraka ny drafim-pamonjena ho azy ireo mba hanafahana azy ho afaka tao amin'ny tany Egipta. Tsy iverenantsika lava ny tantara fa zavatra takan'izany no diavy ny kristianina rehetra ary zavatra takan'izany koa no diavy ny firenena. Dia rehefa nitondra ny zanak'Israely nivoaka Jehovah, tsy hoe ny lamindamina ny fiainany fa nisy ny zavatsarotra izay nisedrany, faly izy afaka. Ary Andriamanitra no manolotra ny lalina tokony hizorana kanefa tsy arak'izay nieritreretany azy. Ny zavatra mitranga teny am-pandehanana raha nanana tena fiadanana fahasambarana ny zanak'Israely ady
fasairana lalatsarotra zay miandry azy tsy hoe tafavoaka tao amin'ny tany Egypte de tonga de mianoka tao anatin'ny fiadanana tao amin'ny tany Kanana fa nisy lala miala tao amin'ny tany Egypte andehany amin'ny tany Kanana lalan-davitra ary zay fialana amin'ny tany Egypte andehany amin'ny tany Kanana zay no lalam-pahanafahana hitondrany Jehova ny olony mandra-pahatonga ny vanim-potoana tena hidirany ho afaka tanteraka. Matetika ny olona de manantena mirakla zany, manantena zavatra azo foana fa tsy mieritreritra hizotra am'le lalana ary zay no mahatonga ny fisavorotahana na eo amin'ny fitoriana ny filazantsara na eo amin'ny sehatra ranofo indrindra eo anivony firenena. Ny zavatra andrandrain'ny olona de androany de rahampitso tonga de sambatra fa tsy vonona hiavy tsy vonona hisendra zavatsarotra kanefa raha mijery ny lalana tondrany Jehova ny zanak'Israely na hampandalovana tamin'izany zavatsarotra zany mba hatsapany sy tantanan'Andriamanitra azy mba tsy tonga azo kivy ary hatanteraka an'le teny nambaran'ny Petera hoe apetrao aminy fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Ny zavatra nijanona antsika farany resantsika mahakasika ny fiampitana ny ranomasina mena ary tsy mora nefa ny ampitana tao satria lalana tsy maintsy andalovana zany na eo anivon'ny kristianina zay mbola horesantsika amin'ny antsipriany ny zava-miafina amin'ny batisa fa nisy zavatra sarotra tsy maintsy nandalovan'izy ireo ary zay nahatonga antsika ny resaka kely mahakasika n'ity batisa ty satria rehefa tena jerevana ny batisa nandalovany zanak'Israely zay no amarintsika na de tsy voasoratra mazava ary taty amin'ny bokin'ny Exodosy hoe batisa ny fiampitana ny ranomasina mena fa nitsindriniko ny apôstôly amin'ny Korintianina 1:20 fa batisa io nandalovany zanak'Israely io ka inona nefa ny hevitry ny batisa de fandevenana le toetra ratsy rehetra mba hivoaka tao de ho lasa tena Israely manahaka ny toe-panaraka an'Andriamanitra manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ny fidirana tao amin'ny ranomasina mena io zavatsarotra. Ary raha miverina kelitsika any amin'ny Petera zay nysoratany epistilo amin'ny Petera 5 zay raisitsika teo de zao ny voasoratra ao Petera 1:5 de ny 9 ko am'izany ozy manitra tena ambanin'ny tanàna mairin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro. Manitra tena marika ny fanetretena ny fidirana amin'ny batisa zavatsarotra zany hoe andray fanapahan-kevitra hiala amin'ny faratsiana hiverina ho tena olon'Andriamanitra ary anaiky hoentana ho amin'ny lalana zay soritan'Andriamanitra mandra-pahatonga any amin'ny tany Kanana zay tsy maintsy hisedrana zavatsarotra hisedrana ady kanefa ny azo antoka raha Andriamanitra ny momba izy fa miteny ho andry rahona eo anoloanareo ary ho andro andry hafa aorianareo mba hanana ny zanak'Israely toky hanana ny kristianina toky hanana antsika firenena toky fa Andriamanitra ny momba antsika tsy tokony hanam-panahintsika fa zavatra tsy maintsy misy zany fa fanefenantsika kosa mba higoka lay fiadanana zay homaniny rahatr'izay zay miafarany amin'ny fiainana mandrakizay kanefa apahan'izay fiadanan'izay nomeny zay olona matoky azy ety amin'ny andro fandalovana ety amin'ity zao tontolo zao ity. Ka ny batisa de tena fiovam-po tanteraka. Batisa de tena toe-panahy ananan'ny olona sa mandroso ary inona nefa niafatra melohan'izay niafatra nomeny Jehova zay hiverenantsika kely de ny Exodosy 4:20 Exodosy 4:20 ny 13 ka hatramin'ny 15 ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova zay ataony anareo anio
fa ny egyptianna zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrak'izay jehova hiado anareo fa ianareo kosa angina aloha jehova tamin'ny mosesy nahoana nitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'israely mba handroso raha mijery an'izay afatra napetraka jehova zay de milaza sahady ny zavatsarotra tsy maintsy andalovana kanefa nampahafantariny de nomelo andalo ady ianareo fa ny zavatra mba engaviako anareo kosa de zao mangina fotsiny fa velao jehova ny ady ary tsy vitan'izay nay mosesy raha nitaraina tamin'i jehova zay mpitarika ny zanak'israely mafy ty zavatra miandry ty ahoana ny fomba hitantanako an'reto zanak'israely reto kanefa ny zavatra nataon'ny mosesy nataon'i jehova tamin'ny mosesy fampahirezana azy nahoana ianao nitaraina amiko fa ilazao reo olo reo mbany fahefanao reo mba handroso mandrakariva satria nitanjona nikendren'ny egyptianna satria nisy ny fahavalo zay tena bevava nisy ny fahavalo zay mitady ny zanak'israely mba hiverin-dalana ho kivy satria zay nitanjona nanenjehana azy tsy ny amono azy tsy akory fa ny atonga azy hiverina any am'le toerana zay nisiny ny fahoriana ary tena kivy ny zanak'israely ary teo amin'ny 120 tafalatsaka tao anatin'ny fakapanaty zao mba ny teny olazainay taminao fo ny tany Egipta hoe aok'izay fa velao ihany izay anompony egyptianna fa leo anay manompony egyptianna do zay ho faty aty anefitra satria tsy mahafantatra ny fitantanan'i Jehova na natena fiedana na natena fahasambarana fa tsy nieritreritra fa zavatsarotra nke ny tsy maintsy lalovany vao tonga amin'ny fahafarany vao tonga amin'ny fiadanany kanefa teo anatrehan'izay nefa fantatry Jehova reto zanak'Israely reto nofo reo morakivy reo de nampahireziny niady zay atrehanareo zany hiady fa inona no andrasako aminareo mangina fotsiny ary nilaza tam'le mpitarika ny zanak'Israely mosesy nampahiry azy ilazaoko ny olona eo ambany fahefanao lazao mba handroso tsy sitraky Jehova mihitsy ny fiemorana tsy sitraky Jehova mihitsy ny fiverenan-dalana tsy sitraky Jehova mihitsy ny miverina any amin'ny toerana anankiray zay fa mitondrana fahoriana fa ny sitraky Jehova de miandroso hatrany na de mafy ary ny zavatsarotra tsy maintsy sedrana satria sitrapony zay fa ny adidy fotsiny tokony tanterahana de zao manaiky an'io Andriamanitra io mangina raha nipita ny ranomasina mena jereva nge fa lalana soritan'i Jehova zany fahagagana tsy roa matany namonjena ny zanak'Israely ho afaka ny fanenjehan'ny egyptianna fa tsy ny zanak'Israely fotsiny ihany nipita ny ranomasina mena fa ny egyptianna koa mba niditra tao ary eo no anatanterahany Jehova ny tiny zay fanamporofona fa tsy mandainga io Jehova io nipita ny zanak'Israely fa manahoana ny tahotra sy ny ororo mifangaro tao miaraka amin'ny fifaliana satria tena lalina tsy napozina nafahana mivoaka kanefa aoriana manenjika ny egyptianna Jehova nefa fa nyteny de melo ny egyptianna zay ho hitanareo anio tsy hitanareo tsony mandrak'izay atraiza ny finoany zanak'Israely an'izay tenin'i Jehova zay mandalo am'izany toe-javatra zany rio tsika am'izao vanim-potoana zao tahaka ny mandingana ny ranomasina mena io fa tsy ny zanak'Israely rery no mandeha io fa misy ny egyptianna manenjika azy fa ny toe-panahy ny entina ny epita an'io ranomasina mena io tsy nitovy de torak'izany keo rehefa jereva ny zavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao samy tena mitory fanafana nge ny zanak'Israely mitehitra amin'Andriamanitra satria ampanantenan'Andriamanitra tany Kanana tondra-dronosy tantely fa ny egyptianna indray tsy niraraha an'io Andriamanitra io fa mampanantena fanantenana ho an'ny zanak'Israely amin'ny fiverenan-dalana iza no ankatoavina de torak'izany keo ny zavatra hitranga na de univo ny firenena azy firy amitsika no tapa-kevitra androso mandrakariva ary zay fandroson'izay tsy baiky ny olombelona fa baiky ny Jehova satria tsy sitraky Jehova ny verin-dalana fa misy nefa ny fisainana mahanofo zay mitaona mba tsy handroso
fa hiverin-dalana kanefa raha vao miverin-dalana ny fahoriana miatra tsy roa amantany rehefa jereva mamy fiampitana ny olonanomasina mena eo de tahaka ny fahaterahambaovao na tonga antsika nyresaka ny tany amin'ny jaona toko fahatelo ny resaka nataony Nicodemus tamin'i Jesosy hoe tsy maintsy ateraka indray olona zay vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ary zay ateraka indray zay tsy mahita ny fanjakan'Andriamanitra de zao misy toe-panahy miverina tahaka ny zaza avoaozana tanteraka indray ary mba hikatsaka an'le fiadanana na mpanantenan'Andriamanitra mariky ny fialana amin'ny faratsiana ary ny olona teraka indray manaiky ny teny Jehova ny olona teraka indray de manaiky satria melohany ampitanany ranomasina mena anke Jehova no nyteny manginonareo de mandroso fotsiny averareo anano miady mandalo ranomasina mena tsika am'izao vanim-potoana zao ny tena manana toe-panahy Israely tsy manaiky ny fatorany ny orakorako zao tontolo zao sy mivava vetsy avereo fa ny mandroso mandrakariva ary mangina manantena amin'ny famonjen'Andriamanitra satria tahaka ny baiky nomena ny zanak'Israely tsy nomena fotsiny ny zanak'Israely eo nareo mangina fa nampitaina koa tamin'ny Mosesy zay mpitarika ny firenen'ny Israely teneny fotsiny zanak'Israely androso ohatrany tehteny Jehova zay mivoaky loha an'ireo Egiptianina zay manenjika ireo fa mangina fotsiny fa ho hitanareo famonjena zay ataony Jehova ho anareo anio jery ny firenena malagasy de indraindray malahelo hoe tena mitontena ho kristianina mitontena mahafantatra an'Andriamanitra mitontena mpanaradian'Andriamanitra na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy fa raha tena kristianina marina manaiky ny tenin' Jehova avy hoe manginy fa valy tsy maintsy misy mitabadaba tsy maintsy misy fa firy amitsika no angina anatena ny famonjeny Jehova rehefa tena jerevana ange Daniela toko faharoa Daniela toko faharoa inona ny zavatra rehetranga satria nanatrika fifidianana antsika na inona na inona eritreretintsika eo fifidianana ange tsy maintsy ho fity fa ny zavatra misy nefa de zao ny voasoratra eo ny Daniela toko faharoa Daniela toko faharoa de ny andininy fa 1:20 ary izy no mantahatra ny andro sy ny fotoana izy no manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka zany ny olon'Andriamanitra ninona hady atao tsy misy fahefana tafapetraka zany na ikorotan-tsaina taka ninona ary tsika hoe eritreritra hoe ny ianona ny tiako ny ianona ny tiako ataovy ny fifidianany alatsao ny vato hoe fa mangina fotsiny fa Andriamanitra efa mahafantatra ny olona apetraka eo fa ny andrasany amintsika fotsiny de mangina manoloana ny fitantanan'Andriamanitra tsy andeha hikorotana ndreo de ho tahaka ny Egiptianina sy ny zanak'Israely ny ampitany ranomasina mena mariky ny fahaterahan'ny-baovao ke io e fa ho tahaka ny zanak'Israely mivoaka tao amin'ny tany Egipta hiverina ho tena Israely ara-panahy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra sa le toe-panahiny Egiptianina zay fatra-panenjika mitady zay niverena nampitondra fahoriana reto zanak'Israely reto ka anjarantsika ny mandiny teny eo anatrehany zany rehetrarehetra zany manaradian'Andriamanitra avy manaiky fitantanan'Andriamanitra avy fa Andriamanitra efa mahafantatra sahady ny olona apetraka fa hoekeny ny malagasy hoe ny olona zay apetraka Andriamanitra ary zay ny tokony votoatiny raraha tokony ataon'ny fiangonana tsy mendany na erona atsy fa mitona kosa ny kristianina ny olona manapana ny olona matahotra an'Andriamanitra tanterao fotsiny ny adidinao tanterao ny fanomponao e fa velao Andriamanitra ametraka zay tiany apetraka eo ka na inona na inona fomba atongavy amin'ny mpanjaka hipetraka eo avy amin'Andriamanitra zany fa tsy misy fahefana tanteraka
raha tsy avy amin'andriamanitra. Atraizany finoatsika an'andriamanitra indrindra tsika eto amin'ny firenena zay milaza fa matoky an Jehovah Andriamanitra, matoky ny fitantanany ve, matoky ny sitrapony ve, fa nibaiky nomena ny Israely zay fianarina ho atsika mangina fotsiny eo anatrehana zany rehetrarehetra zany. Dikana lalovantsika inge de tahakany misotra hiditra ho amin'ny fiainam-baovao indray eny. Fa raha tafavoaka amin'ny ranomasina mihina ny zanak'Israely, fa nga nisy fiadakadanana teny ampandehanana teny mandrapatonga tany amin'ny tany Kanana, be de be ny sedra. Fa raha matoky an'Andriamanitra nefa de ahiratra ny mason'ny olona, ahiratra ny mason'ny zanak'Israely. Fa misy zavatra tsy ampozina nataon'Andriamanitra mba ho porofo fa izy no mitantana eo anatrehana zany rehetrarehetra zany. Ary inotsika fa miditra antsehatra mandrakariva Andriamanitra, na eo anivon'ny fiangonana, na eo anivon'ny fitantanana ny firenena. Ary eo no anaovana ho antso ho ampitondra fivavahana rehetra, na izy na izy. Aza mamahan-dalitra ny vahoaka, ampaneky eo ny sitrapon'Andriamanitra ny vahoaka, anaiky ny fahefana zay apetraka. Fa tsy misy na de ny voatendry ny olona aza, tsy misy fahefana tafapetraka fa tsy avy amin'Andriamanitra. Fa tsy isika mpitondra fivavahana indray no andeha hanome saina ratsy ny vahoaka ka hikorotana. Fa mibaiko ny Jehova de zao: Jehova hiado anareo, nareo kosa anginy. Tsy maintsy hiditra amin'izay fahateraham-baovao indray izay tsika ao anatin'io fifidianan'io. Fiainam-baovao no antalovany malagasy, fa zay fiainam-baovao zay tsy midika ho mora ny zavatra ho atao. Tahaka ny fiainana kristianina ihany ko, tsy afa misaraka ny fiainana ranofo, fa ny kristianina de takina fotsiny anaiky ny fahefana zay misy, na de ny voatendry ny olona aza ozy, fa tsy misy fahefana tafapetraka eo raha tsy avy amin'Andriamanitra. Fa raha mana ny toe-panahy ny zanak'Israely, aleo manginy, velao hitranga zay hitranga. Fa raha mana ny toe-panahy ny Egyptianina, aza taitra zavatra tsy maintsy misy. Orakorako zao tontolo zao, manao zay akivy, manao zay iverenan-dalana, avelao hitabataba. Fa mitehitra amin'Andriamanitra, ilay nahary ny tany sy ny lanitra, tompony fahefana rehetra tsika, de velao izy atanteraka ny teniny hoe za hiady ho anareo. Fa nareo kosa anginy, ary mibaiko zay nomeny na ho an'ny Mosesy mpitarika, na ho an'ny zanak'Israely. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, asa vela emotra ataovy tonga ny fahateraham-baovao. Fiainam-baovao indray no atrehana, fa fiainam-baovao zay ho atrehana io mbola sarotra, fa manaiky ny fitantanan'Andriamanitra. Inona no marana antsika azy? Ny afatra ao amin'ny bokon'ny Amosa, Amosa toko 15, Amosa toko 15 ny andiny 17. Mamperitreritra satria rehefa tena jerevana ange miainao anatin'ny vanim-potoana mampahory tsika manerina an'izao tontolo zao. Tsy hoe andeha hijery ny fiainana ariny fotsiny, fa anatin'ny drafim-pamonjena ataon'Andriamanitra mba hampivatsika ny fiainana mandrakizay zao vanim-potoana zao. Misarotra miratsy zao fiainana zao, kanefa raha zay ary voalazan'ny soratra masina hoe miratsy zao fiainana zao, tsy isika mihitsy nandeha hiditra antsehatra ka tonga ny fiainana ho ratsy, fa afaka miditra antsehatra fon'Andriamanitra ao anatin'izay everitsika ho zava-dratsy, mba hanatanterahany teniny hoe momba atsika mandrakariva isika, hiady ho atsika izy, na de ao anatin'izany zavatra ratsy zany azy. Andro mahory zao, raha mijery fotsiny vaovao maneran-tany ny loza, ny ady voaingana teo tany Maroka, noro-tany tsy misy toy izany, nandrava tanàna maro, nahitana fahafatesan'ny olona, zany ange efa fahatanterahany tenin'ny Kristy. Fa mba firy no mieritreritra hoe raha taty amintsika teto Madagasikara no mipotra zany oro-tany zany, ngamba efa nanjavony Madagasikara, fa mahamindra fo amintsika Andriamanitra, de mbola tsy atoky an'Andriamanitra foana ve tsika hoe tena firenena tiany Jehova ange ty firenena malagasy ity. Fa saingy matetika
ny kristiana malagasy tsy matoky an'andriamanitra, tsy matoky ny fitantanany, kanefa mbola tsy tofoka izy fa mbola manolotra lalam-pamonjena ho atsika mba tonga atsika ho ateraka indray taka ny atao batisa zay mbola ho hitantsika ho arina kely io ao anatin'izao andro mahaory zao. Tsy de ahitanao fiaitanana raha etehatra amin'ny zavatra ety amin'ity zao tontolo zao ety, samy miezaka daholo ange na ny mpitondra fivavahana na ny mpanao politika mampanantena zavatra ohatra ny fiaitanana zany ka mandainga raha isy fiaitanana zany zany tsy tsara ny fiainana kosa misy, kanefa raha tsara ny fiainana tsy midika zany tsy sedra zava-tsarotra, mandalo zava-tsarotra vao tonga am'izany mandalo ady. De zao ny voalaza ny Amosa ny 9:7 satria matoky fa na ny kristiana rehetra na mpitondra fivavahana na ny mpanao politika na ny malagasy rehetra olona manatsaina avokoa, olona matahotra an'Andriamanitra fa saingy rehefa tonga mivanim-potoana sarotra ohatrany tsy mety ohatra ny tehitena mandrakariva ka tsy mamela an' Jehovah iady fa mamerina atsika ho amin'ny laona kosa ny tenin'Andriamanitra. Amosa 5:7 de zao ny voasoratra hoe koa izay manatsaina osy de angina am'izao andro zao fa andro mampahory zao, izay manatsaina zay olon-kendry de mpanatokony ananany mangina tsy ny fitabatabana akory no entina mampanantena zavatra tsara eto amin'ny firenena fa angina ary tokony izotra am'izany na ny mpitarika na ny olona taritiny zay manatsaina aleo mangina avelo Jehovah ny asa, avelo izy mampiseho ny voninahiny, avelo izy hanatanteraka ny teniny. Ny adiditsika fotsiny de zao metehatra amin'Andriamanitra ary tsy vitany metehatra amin'Andriamanitra fa mivavaka an'izao firenena zao. Tsisy zavatra hazo ao anatin'ny fanakorontanany zany ange mba alaivo saratsaina hoe andeha hitondra korotana manana fitiava-tanindrazana ve zany, satria izy fiatraikany manerina firenena na ny mpitondra fivavahana andeha hamahana zavatra tsy izy ny kristianina satria rehefa tsy sapan'ny mpitondra fivavahana tsy sapan'ny fiangonana ange fa manana andraikitra goavana noho ny mpanao politika ny fivavahana de ny fitaizana ny olom-pirenena atahotra an'Andriamanitra ka raha voataiza tsara ny olona ao anatin'ny fiangonana tsy ahita mpanao politika hitabataba, tsy ahita mpanao politika andeha ambony korotana fa mitaiza olona angina manalaona ny fitantanan'Andriamanitra. Noho izany matetika mahazo tsika fakake ny mpanao politika fa mitokony andiny tena nefa tsika mpivavaka, tsika tokony andraikitra mpitantana fiangonana manahoana ny fomba ny taizantsika ndreny olom-pirenena zay mitondra firenena indreny. Taonan'ny olona ve mampianatra azy anankendina mandrakariva fa matoky tanteraka mihitsy ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra. Ny ataotsika aleo mivavaka amin'ny firenena mangataka mba hidiran'Andriamanitra atsehatra de tahaka an'izay natao naseho tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany, andalo ranomasina mena kanefa minavariana ny tenin'i Jehovah. Egiptianina zay hitanareo ny tsy hitanareo intsony mandrakizay satria naona nitabataba mandresy lahatra ny ilay verodalana fa ny zanak'Israely tafavoaka mitoy ihany ny diany fa tsy hoe mivoaka tokoa ny zanak'Israely nge fa ho hitantsika mitoy an'ny tantara vadika totoy ihany konge ireo ary Andriamanitra nefa tsy miangatra fa na Egiptianina na Israely rehefa tsy manaraka ny sitrapony aringany daholo. Avelo Andriamanitra ny asa fa matoky sy mino isika fa ny voninahitra Andriamanitra tsy maintsy miseho eto amin'ity firenena ity. Vavaka isika Jehovah Andriamanitra ray io misaotranao izahay noho ny teninao zay tonga taminay indray mampahery manoloana ny zavatsarotra zay andalova. Ianao efa nanome baiky ny zanak'Israely mba hangina
ary ny teny zay namarana na zao-fampahirezana zao zay manatsaina aoka izy angina fa andro mampahory zao kanefa anatin'izay faanginana zay misevona voninahitra ao dia matoky izay Jehovandriamanitra ray io ny mpilatananao ny fiainan'ny sabatanao ny fiainan'ny tokantrano ny fiainam-piangonana ny fiainany ty fireneny ty aoka ny sitraponao tanteraka saotra ray io amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.